Tinella aza makany akafitsony tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Souk à vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Baolay, souk à vitre, manolotranao ny vaovao. Efa dila folo andro ny fotoana tokony hananganana ny haute cour de justice atreto tsy mainky ary tsy rototra amin'izany ny filoham-pirenena tsy misy tafapetraka ireo rafitra manana solotena ao amin'ny ACJU izay teren'ny lalam-pandroenana joro tao anatin'ny 12 volana nanaovan'ny fianianana mandrina ny HCC. Tantandalana aizao aiza isika kehitriny raha ny fahavitrihan'ny mpanao politika manao fanambaram-pananana no refijerena izany dia mbola aotra aloha ny fitondrana rajonaromampianina. Ny lalàna fampiarana na ny décret d'application sisa no andrasana ny lalàna izay manery ny rehetra anao izany. Vokany tsy mbola nisy daty fetra ny tokony anaovan'ireo solombam-bahoaka ny fanambaram-pananana. Miatra ny fampiarana ny fampiakarana 100 ny etra laina amin'ireo entana farana avy any ivelany toy ny menaka, siramamy, kobam-bazaha manodidina ny 500 hatramin'ny 5,100 izany ho an'ny tsena anatiny saingy mbola tsy afaka mifaninana amin'ny vokatra vahiny ny vokatra eto an-toerana amin'ny resaka kalitao raha ny nambaran'ny mpahitoekarena iray androany. Mandeha ny tsena ny sile bloc, échappement, pont, frein, roulement, pneu ary amortisseur eny amin'ireo mpanao soudure sy mpanamboatra vita gasy amin'izao fotoana izao. Vokatry ny faratsy ny lalana eto an-drenivohitra fa tiatoka anao teraka izany ho an'ireo mpitatitra vokatry ny fiakaran'ny vola mivoaka hatramin'ny 4,100 raha 3,100 ny vola miditra. Any Jordanie, djihadista roa teratany irakiana no vonoina ny marina teo isan'ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana ilay mpanambory fiaramanidina jordanianina nodorana velona ny taona 2024. Ny vondrona islamista ny tao ambadika izany raha ny fampitam-baovao ny gouvernemanta jordaniana androany. Ny andindiny zavetrany. Titanane 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 rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Souk à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Souk à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Souk à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Inona zany eritreretin'la ho atao cadeau an'amy ty Saint-Valentin ty? Inona ty indre? Izay omena tiako daholo. Ary ny cadeauko mba inona ky? Chut, surprise. Joyeux Saint-Valentin J. Ary aiza ny anahy? Tinella aza makany akafitsony tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Baolay mirary fety sambatra ho an'ny mpifankatia rehetra. Bon ben je vais partir là hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret.
azo ny vanikolaka, ny tanina andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la CAN Orange 2015 sur Canal Plus Sport. Et oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Bénéficiez de 5 milliards de remboursements pour tout premier paiement par Orange Money. Bonne CAN Orange 2015 sur les chaînes Canal Plus. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Ankafalindra tomboky lasy tomboky vavy sy dina mitokantranonao amin'izao takarivo izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fampalam-baovao ny fahita lavitra KOLO TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany tany tandalana aiza hoe sika kehitriny raha ny fahavitrihan'ny ny mpanao politika manao fanambaram-pananana no refy ijerena izany dia mbola aotra aloha hatreto ny an'ny fitondrana era jonary-mampianina ny lalàna fampiarana na ny degré d'application sisa no andrasana amin'ny lalàna izay maniry ny rehetra hanao izay fanambaram-pananana izay vokany tsy mbola misy daty fetra ny tokony hanaovan'ireo sombam-bahoaka izay fanambaram-pananana izay raha ny zava-nisy tao anatin'ny herintaona nefa nanomevahana ny fangoronan-karena amin'ny tsy ara-drariny izay tsy fanaovana ny fanambaram-pananana izay arao ny fanatiatiana. Iady tsy misindra fo isika amin'ny fanodikidoilana maro samihafa na volam-panjakana izany na ny fananam-panjakana. Iady isika amin'ireo fangoronan-karena azo amin'ny fomba maloto amin'ireo mpanararoatra manao fanaparam-pahefana amin'ny fitaovam-panjakana. Tsaraka izany anefa ny zava-misy ankehitriny tsy tanteraka ny fampanantenan'ny filoham-pirenena tamin'ny fiainanana nataony. Tsy mbola nivoaka ny didy fampiarana ireo lalàna mikasika ny fanambaram-pananana ireo. Mbola maro amin'ireo sombam-bahoaka no voatonontonona amin'ny raharaha maloto sy fanangonan-karena amin'ny tsy ara-dalàna. Isan'izany ireo anarana député miverimberina amin'ny resaka bois de rose, ao ireo voatonontonona amin'ny fibodona tany misy arena kibony tany. Ao ihany koa ireo voapanga ho isan'ireo manelonelana mitady vola amin'ny fahazoana toerana politika. Ao ireo minisitra izay voalaza ankehitriny fa niraitsy kombakomba tamin'ny vahiny nivarotra sy nanome tany-panjakana ho azy ireo. Ao ihany koa ireo sampandraram-panjakana izay nahitana fanerena ireo mpiasa-panjakana teknisianina eny anivon'ny ministera hanamarina ny famoaham-bola tsy fantam-piaviana tamin'ny 2 Desambra 2024 hatramin'ny 4 Janoary ny asa andromanalina tahaka izay nahazatra hatramin'izay. Midika izany fa misy vola be azo andrombinana sy azo ialokalofana amin'ny fandraisana andraikitra politika sy ny fitantanana andraram-panjakana. Tsy mbola miantra nefa ny lalàna manery amin'ny fanaovana fanambaram-pananana ary samy mandrirarira izany avokoa ny andrim-panjakana samihafa ankehitriny.
Isan'ny nahafantarana fa azom-bola be ary mampanankarenina mpanao politika maro tato anatin'ny folo taona farany ny resaka andramena ary saika ireo olona ireo no tsy mankasitraka ny anaovana ny ampiarana ny lalàna 2014-001. Arakaraka ny mahelan'ny fampiarana ity ordonnance 2014-001 ity no mampahazovahana ireo mpangorokarena ireo. Ny filoha nefa hatreto mbola tsy rototra ny amin'izany. Ry ihany koa fa misy amin'ireo solombavambahoaka akaiky ny filoha no voatonona ho an'ireo mpanao afera maloto ireo. Misy fifanarahana ambadika ve ny fampitarazoana ny fampiarana ny lalàna? Mbola tsy lara-pamehana ny fanaovana fanambaram-pananana amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny sosialim-bahoaka ankehitriny raha ny fanazavan'ireo solombavambahoaka miaradia amin'ny filoham-pirenena. Ataoko hoe teboka iangana nge dia ny teboka amoahan'ny filoham-pirenena an'ireny lalàna reny rehefa mivoaka avy any amin'ny HCC mifanapahakevitra ho lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka dia miandry an'izay zany tsika amin'iny lalàna mahakasika ny fanambaram-pananana iny izay fotoana moahan'ny filoham-pirenena azy mba ho lalàna manan-kery dia manomboka amin'izay solombavambahoaka no ifandamina. Efa namoaka ny HCC fa araka ny lalam-pandrenana ny lalàna momba ny fanambaram-pananana no lanin'ireo solombavambahoaka. Mbola iandrasana fotoana manaraka ihany koa ny fanateran'ireo solombavambahoaka ny fanambaram-pananana eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha ny fanazavan'ireo solombavambahoaka ireo hatrany. Saingy mahatonga an'izay aloha mitombo hatrany ny harenin'ireo mahita lalana ambanin'ny tany ary ny bianco sy ny fitsarana ihany koa entsekilany tsy mbola nahenopeo mikasika ireo afera na bois de rose, volamena, vato-sarobidy, sokatra sy ny sisa izay voapirofo fa mivoaka isan-kerinandro eto Madagasikara. Dilan'ny fotoana ny filoham-pirenena no mampitarasika ny fananganana ny HCJ efa navita ny anjara ny antenimieram-pirenena tamin'ny fandiniany ireo lalàna efa navita ny azy ihany koa ny HCC tamin'ny famoahana ny maharaky ny lalam-panorenana ireo lalàna no laniana ireo raha ny momba ny HCJ manokana ny famoahany filoham-pirenena ny promulgation ireo lalàna ireo sisa no sakana ankoatry ny mbola tsy fahafenon'ireo androm-panjakana tokony handrafitra ity androm-pitsarana ity. Fanatediany Ieny Narabary. 12 volana sy 10 andro izao no nandraisan'ny filoha rajonarym-mampianana ny fahefana. Tsy mbola voahaja ny 720 amin'ny lalam-pandrenana momba ny tokony hijeron'ny HCJ. Na ireo androm-panjakana tokony handrafitra ity androm-pitsarana ity aza tsy mbola feno nefa ao amin'ny lalàna tsy misy milaza ny amin'ny hoe azo atsangana amin'ny apahany ity fitsarana ambony ity. Itsakilan'izay na efa nolaniana teny amin'ny antenimieram-pirenena aza ireo lalàna momba ny fananganana ny HCJ ary efa namoahan'ny HCC fanapahana ihany koa tsy mbola rototra ny amin'ny fanaovana ny promulgation an'izany lalàna izany ny filoham-pirenena. Miankina amin'ny fahavononan'ny filoham-pirenena sisa ny ananganana na tsy ity androm-pitsarana ity hoy ireo solombavambahoaka. Araka n'le mombamomba ny lalàna moa zany amin'le haute cour de justice tsara ho fantarina fa efa vita ny avy ety amin'ny antenimieram-pirenena ary izy iny dia efa vita eo ihany koa zany ny ain'ny HCC ka araky ny fijerevako azy dia miandry ny promulgation ny avy eny amin'ny présidence zany le izy ka zay angamba no mety andrasany amin'io. Izany hoe efa sady tsy voahaja ny voalazan'ny 720 ao amin'ny lalam-pandrenana mbola mitarazoka ihany koa ny amin'ny fametrahana ireo pitsopitsony. Mbola mangina ny HCC manoloana izany rehetra izany. Tsy nisy tompona andraikitra afaka mandray hatrany no valiteny azo rehefa mandondomaravarana eny amin'ity fitsarana avy momba lalam-pandrenana ity. Maro ireo raharaha mbola miandry ny ety anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ankehitriny. Indroa miantaona izay no tonga tetỳ amin'ity lapa ity ny tenanay saingy tsy misy afaka mandray hatrany moa no valiteny. Amin'ny androany ireo dia mbola mivory ary mbola ao anatin'ny antsoina hoe audience ireo mpikambana ao amin'ny HCC amin'izao fotoana izao ka tsy afaka mandray ny mpanao gazety na ihany koa ireo olona izay mila n'izany hoe hevitry ny HCC izany. Hatreto na ny antenimieran-doholona na ny filakevitra ambony mampanaja ny demokrasia sy ny tany-tandalana izay tokony ameny ireo rafitra efa misy amin'ny fananganana ny HCJ dia mbola samy any akibon'ny omby avokoa. Azo adika ho tsy firarahina lalam-pandrenana nefa manginda tsy milobava ny HCC. Ankoatr'ity resaka HCJ ity, mbola vary mangatsika ny HCC ihany koa ny momba ilay requête napetraky ny vondrona ambodivona. Inona no anton'izao fitarazoana izao?
Raha 7 febroary tsy hanamarika manokana ny fahatsiarovana ny 7 febroary 2024 ny gouvernemanta tary ny prime ministre Jean Ravelonarivo natoka ny gouvernemanta ho andro iaraha-mientana amin'ireo traboana ny 7 febroary ary entana namarika izany avokoa ny mpiasa-panjakana ambony sy ny tompon'andraikitra rehetra. Tsy misy toromarika ho an'ny fahatsiarovana ny 7 febroary 2024 araka izany raha toka notsarovana ny fitondram-panjakana hatrany izany nandritry ny tetezamita mendrika ho tsaroana avokoa nefa ny fotoana rehetra nanamarika ny tantara-pirenena raha nambarany Janora Mambazafy mpanao gazety Zokiolona sady isan'ireo niatrika sy nanatrika ireo tolom-bahoaka ny fandimby teto amin'ny firenena ary tsy tokony hotsinotsiniavina izany fa amin'ny tantara no ataony filoham-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny nambarany hatrany arao ny fanampanazavany. Ajao aloha maty malagasy efa malaza hoe tsy miady amapaty dia mba ajao aloha le maty tamin'ny 7 février ajanona dolo ny rehetrarehetra fa mba ohatran'ny 29 mars koa io ohatrany tamin'izay 20 taona namako maty ny tifiriny feré zany dia maty amin'napa mialatsiny le fiteny maty amin'ny tsisy dikany firy taona zay 72 par rapport tonga 2015 za zao mba lojafy fa ny sasa maty tao anatin'ny fatanorana malahelo an'ireo olona reo fa dia zao andeha anao solidarité tsy fata fahasakina amin'ny ahoniny mba hamandy ny tena. Dia izany koa ny idirantsika ny amin'ny pejiny toe-karena isan'ny mampimetra-panontaniana ny mpanara-baovao ny tsy mbola fisiny ny fidinan'ny vidin-tsolika eto amintsika ankehitriny nefa ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena efa miba telo eny amin'ny vidiny tamin'ny volana jona tamin'ny taondasa izy fidina ny vidin-tsolika eto Madagasikara raha ny vinan'ireo mpahay sy mpandinika ny toe-karena eto amintsika nefa tsy ho hita taratra izany mialohan'ny volana jona ho avy izao araka ny tombatombana toe-karena ihany tsy ohatry ny 50 ariary io fidina ny vidin-tsolika io fanadidiny izy rakotindrina. Efa azo an-tsaina sahady ny fandikan'ny mpanao politika sasany izany ho fahaiza-manaon'izy ireo manokana. Ao anatin'ny 3 volana manaraka mety hisy fihenany ny vidin'ny solika raha ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kely eny anefa izany raha oharina amin'ireo fiakarana endrony fanesy farany teo. Mety andidina ny 50 ariary isaky ny litatra any ho any. Antony io no mbola fisiny elanelany eo amin'ny 200 ariary eo izay tsy hahatrarana ny vidiny tena izy. Raha vitan'ny fanjakana ny mametraka gestion des arrêts zany ao anatin'ny fotoana ilaina zany hoe mandritra n'izao fotoanan'ny fidinan'ny vidin-tsolika iraisam-pirenena izao dia antenaina fa isy fiantraikany zany eo amin'ny vidin'ny solika eny an-tsena zany le fidinan'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. $50 ny vidin'ny barilany solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena io arivo io raha toka mandidina ny $270 zany tamin'ny volana janoary farany teo. Mety mbola voatazona mambolana vitsivitsy io vidiny io isan'ny antony ampiana ny vidin'ny solika ihany koa ny fampitombon'ny Amerikana ny fitrandrana ny tahirin-tsolika any aminy. Mitobaka araka izany ny tolotra eo amin'ny tsena. Ny OPEP izay tsy mbola nanina ny famokarana isan'andro olana mbola mipetraka nefa ny fisiny nitrosan'ny fanjakana amin'ireo mpanjara solika raha tsy ahivina 730 miliyara ariary ny vola subvention tokony mbola alohan'ny fanjakana amin'izy ireo antony maromaro no ahafahana mampidina izay vidin-tsolika izay. Hoe tsy vitan'ny tolotra sy ny tanady fotsiny ny famerana ny vidin'le solika fa misy parametra maromaro zany ao anatiny eo izay tokony ho lalaovina ihany koa mba ahafahana mi-influencer ny fidinan'io vidin'ny solika io dia négociation zany ataon'ny fitondram-panjakana sy ireo opérateur pétrolier. Amin'ny faran'ny volana aprily any ho any vao hiantra eto Madagasikara io vidin'ny solika io noho ny elanelana amin'ny fitaterana izay mandeha aty Madagasikara. Tsy mbola fantatra kosa izay zavatra hitranga amin'ny fanatrarana ny vidin'ny tena izy izay tanjon'ny fanjakana hatramin'ny volana jona ho avy izao. Faraky ny efa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao niakatra 100 ny aba alaina amin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro afarana avy any ivelany araky ny voasoratra amin'ny lalàna fihetseham-panjakana ho an'ny taona 2024. Efa miantso fiakarana io ankehitriny ary efa hita taratra amin'ny vidiny entana eny an-tsena izany ny siramamy, ny lafarinina ary ny menaka no isan'ny ahitana io fiakarana io manodidina ny 5 ka hatramin'ny 5,100 izany fiakarana izany ho an'ny tsena anatiny tsy misy fiovana kosa amin'ny ankapobeny ny vidiny entana vita eto an-toerana arao ny fanadihadiana.
tato anatin'ny herinandro zao nahitana fiakarana vidiny entana fampiasa amin'ny andavanandro eny amin'ny mpamongady. Ny entana farina avy any ivelany no tena voakasika amin'izany. Manodidina ny iray hetsy ariary ny kitapon'ny siramamy avy any Thailande eny amin'ny mpamongady raha toa ka 3,9 ariary izany teo aloha. Ho an'ny siramamy vita eto an-toerana kosa manodidina ny 2,9 ariary. Tsy mihetsika io vidiny io manoloana ny fiakarany vidiny entana sasany. Ho an'ny koba-mbazaha avy any Egypta kosa 503,9 ariary ny iray kitapo raha toa ka 4,5 ariary izany teo aloha. 2,9 ariary kosa ny menaka raha toa ka 5,7 ariary izany teo aloha. Ireo entana avy any ivelany ireo anefa no isan'ny be mpanjifa raha ny eto amintsika noho ny tsy fitovian'ny kalitao. Niakatra izao nanomboka tamin'iny herinandro iny izy niakatra daholo. Thailande, Brésil, dia vatra izao moramora fa ny siramamy menaka niakatra. Ny siramamy izao niakatra be mihitsy. Rahetsy. Dia ny Brésil 500 sy 3,9 era 4,9. Araka izany, efa manomboka miatra eny an-tsena ny fampiakarana ny aba alaina amin'ny entana farina avy any ivelany. Tombony ho an'ny famokarana malagasy ny fampiakarana ny aba alaina amin'ny vokatra avy any ivelany. Eo amin'ny lafiny kalitaon'ny vokatra no mbola tsy ahafahan'ny vita malagasy mifaninana amin'ny entana avy any ivelany izay. Ny toerana zany amena koa azo lazaina hoe asina politika ahafahan'le orinasa eto mivoatra mahazo ny atao hoe compétitivité, zany hoe fahafaha mifaninana amin'ireny zavatra vita avy any ivelany ireny eo amin'ny lafiny kalitao. Isan'ny takian'ny mpandraharaha-mpamokatra malagasy ny ampihenana ny tany etra alaina amin'ny famokarana izy ireo. Raha tsy ivona isan'ny ahafahana mitazona vola vahiny betsaka eto amin'ny firenena ny fampiakarana ny etra alaina amin'ny entana farana avy any ivelany toy izao. Nahatratra 4,7 isanjato ny tany fampidirana entana fampiasana andavanandro teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2014 ary 10,2 isanjato ho an'ny entana azo ampiasaina. Ampiakatra ny toe-karena anatin'ny firenena ary ve izao fanapa-kevitra ny fanjakana izao. Vaovao farany voaray amin'izao hariva izao kosa no entina aminao manaraka namoaka fanapa-kevitra miisa 3 ny avy anivo ny HCC androany hariva saingy tsy mbola nilaza ny heviny momba ny requête navoaka ny vondron'Ambodivony izy ireo mikasika ny fanendrena ny Prime Ministre Jean Ravelinarivo. Isan'ny fanapa-kevitra nivoaka androany hariva ny faneken'ny HCC ny fiverena ny ministra ny kolontsaina teo aloha Randrianarysova Nalaroy ho député-ny Madagasikara amin'ny masolombam-bahoaka ny Madagasikara azy lantany amin'ny distrikany Brika vila nambaran'ny HCC ihany koa fa manaraka ny lalam-panorenana ny lalàna laharana 524 tsipika aotraotra ray momba ny au Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit izay ray amin'ireo androm-panjakana manana solotena ao anatin'ny haute cour de justice ary farany neken'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny votoatin'ny lalàna 524 tsipika aotraotra enina izay manova sy mameno lalàna mikasika ny code malagasy de l'aviation civile. Araka izany tsy misy resaka hatretiny momba ny requête izay natolotry ny vondrona Ambodivona mazava kosa fa miasa ny HCC ary andrasana fatratra ny vaovao momba izany vaovao izay mety hanova ny endriky ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fa fanadihana manokana efa narahintsy anatin'ireo lohatenim-baovao kosa nanonizantsika ny fiarana amin'ity hariva ity ratsy ny lalana tsy misy fiatsarany tapabolana taty aoriana ny lazan'ny komina fa hanamboarana izany vokany miteraka fahasimbana misesy ho an'ny fiara izany ka isan'ny mitambesatra amin'ireo mpitatitra tsy vaovao intsony ny fahasimbahany lalana sy ny lavadavaka eto andrenivohitra ankehitriny indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny orana izao mandeha ny tsena ho an'ireo mpanao sodira sy ireo mpanamboatra kojakoja vita amin'ny malagasy rehefa mpampiasa fiara ka manana kojakoja simba na hosolona dia manatona azy ireo avokoa 3,000 ariary ny farany ambany indrindra amin'ny fanamboarana rao ny fanatetiana izay notanterahiny Gaetan Andriatsilavo. Aiza ny fanamboarana ny lalana Antananarivo araka ny nampanantenaina lavakety seroa mihitatra hatrany ireo efa nisy teo aloha vokany mitondra faisana ny fiara indrindra ny mpitatitra tsy ilainy bloc échappement pont frein roulement pneu amortisseur ireo ny tena pièce simba matetika ankehitriny ho an'ny silem bloc manokana 2,000 ariary ny vidiny farany ambany ary mahatratra 5,000 ariary kosa ny farany lehibe indrindra izay matetika simba vetivety 4,000 ariary hatramin'ny 4,000 ariary kosa ny fanamboarana échappement iray eny amin'ireo mpanao soudure 5,700
hatramin'ny 5 alina sy 2 hetsy ariary kosa ny vaovao arakaraka ny habeny. Ankoatra ireo pièces ireo 3 ariary farafahakeliny ny manao soudure. Ny tompon'ny fiara amin'ny ankapobeny no miantoka ny fanamboarana sy ny fanoloana pièces. Misy amin'ireo fanamboarana madinidinika kosa no iantohan'ireo mpamily ny taxi be. Mazana tsy dia nitompona fiara loatra no manolo an'ilay sapement rehefa base crème ilay izy fa avy amin'ny alalan'ilay chauffeur manokana ny anaovana an'ilay izy satria hoe mandany carburant be ilay izy zany. Fa nazanona tsy zany raha misy zany tokony fampitsinjovana foana zany efa nitopaina ity. Maro amin'ireo manana fiara no misafidy mpanamboatra eny amin'ny sisiny na ireo garazy madinika afaka manao fanamboarana, réparation na adaptation. Antony lafo eny amin'ny mangazay, avo 3 na 4 eny izany. 100 000 zao ilay 125 000 ny ray ity complète. 10 000 zany izy roa. Efa rehefa karaha izany 1 million vidin'ireo. Izy ity zany raha hoe resaka pièce tournena dia resaka momba ny tomobile ohatra hoe manao resaka hoe adaptation, ny resaka hoe bricolage, soudure, zay zany no zavatra atao. Na izany aza, mitaraina ireo tompon'ny fiara indrindra ireo natokana ho an'ny fitateram-bahoaka. Raha ny fanazavana azo, ny enatra any amin'ny 300,000 ny vola miditra, ny tombo 700,000 kosa ny vola mivoaka, vokatry ny fanamboarana. Raha vola 7 ariary isan'andro no nampidirin'ny fiara iray teo aloha, ankehitriny tsy misy afa-tsy 10 ariary eo izany. Ny fanamboarana nefa mitombo. Lasa mitombo zany ny vola mandeha makany amin'ny resaka entretien. Raha raisitsika zany mikasika ny resaka ohatra hoe fanaovana ny resort, fanaovana ny slim block, ny resaka kojakoja ny resaka kodiarana. Ny kodiarana io moa zany tena matetika tena mitranga satria ao anatin'ireny lavadavaka rehetrarehetra eto Antananarivo ireny na vato maranitra ao anatiny eo na ny korotana zavatra takonan'ilay rano ireny ao anatiny io zany manimba an'ilay pneu. Ankoatra ny vidin'ny pièces, vesatra ho an'ny mpitatitra ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny etra tsy maintsy aloha. Vaolana aingana sy maharitra no ilaina amin'ny resaka fanamboaran-dalana eto amintsika. Hatreto samy mizaka ny vokany ny faratsian'ny lalana, na ny olon-tsotra manana fiara, na ireo mpitatitra, na ny sarambabem-bahoaka. Raha ny toetrandro ankehitriny anefa mbola tsy ho vita ato ny lalana eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana kosa indray miemotra hatrany ny fotoana anaovana contrat omen'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra ho raisina ho mpiasam-panjakana vaovao amin'ity taona 2024 ity raha efa rovolona taorian'ny ilazana fa ivoaka ny lisitra mpampianatra iray alina vao nivoaka izany. Mbola tsy nivoaka ihany koa hatreto ny taratasy fanarahana sy fanendrena ny toeram-piasan'ireo mpampianatra nolazaina fa avoaka ny faran'ny volana desambra farany teo. Misy 700 kosa ny mbola tsy vita amin'izany taratasy izany. Raha nambaran'ny ministra ny fanabeazam-pirenena fanadihadiana. Tsy afaka handray karama ireo mpampianatra iray alina no raisina ho mpiasam-panjakana ny 3 desambra lasa teo raha ny sivoran'izy ireo ny taratasy fifanarahana na contrat de travail sy ny taratasy fanendrena na décision d'affectation azy ireo avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Efa hatramin'ny fiandohany taona 2024 anefa no nampanantenaina ilay 10 000 postes budgétaires. Ireo mpampianatra fram misa 7,000 iantohan'ny iray aman-dren'ny mpianatra no efa amperinasa ankehitriny mbola miandry fanendrena kosa ireo 3,000 nivoaka avy amin'ny école normale supérieure vao andray ny asan'izy ireo. Miangavy ihany koa zany amin'ny ministera ny tompony andraikitra ny ministera indrindra ohatra hoe Andriamatoa Derasy mba hitondra fanazavana kely fanamafisana an'ilay daty izay ivoahan'ilay décision sy contrat an'ilay mpampianatra zany. Ilay mpampianatra fram efa any amin'ilay établissement misy anazy satria efa tao ihany ireo no recrutena. Fa misy ny normalien amin'ny ankapobeny ireo avy aty amin'ny centre de formation ireo no aparitaka ny anivona établissement dikan'izany zany mbola tsy any amin'ireo poste ireo fa mbola miandra le contrat décision zay vao handeha. 700 ny fifanarahana kosa hatreto no sisa tsy voasiny araka ny fanazavan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary. Ny faran'ny volana desambra 2023 lasa teo no fotoana nomeny fa amitana izany tanteraka no izao miemotra izao. Satria moa zany tsy maintsy jerevana foana ilay izy amin'ny antsipiriany 9300 ny lisitra mpampianatra ny contrat tsy lisitra tsony fa contrat efa vita dia amin'ny lohan'ny faran'ity volana ity dia izara ireo contrat 9300 € zany tsy any amin'ny lisitra tsony zany resakantsika fa efa vita sony contrat mpampianatra fram 9300 eo amin'ny 700 eo sisa zany no siniavana no ny procédure moa mahatonga ny somary taratara kely fa dia vita amin'ity volana ity daholo zany ny remise na contrat officiel. Daty vaovao indray araka izany ity omeny ministra ity ho an'ireo mpampianatra voaray ho mpiasam-panjakana.
Ankoatra io, ny fiandohan'ny volana marsa izao no ivoaka ny lisitra faharoa mirakitra ireo mpampianatra iray alina ho raisina manaraka. Mbola resaka fotsiny ihany anefa ireo rehetra ireo hatreto. Andrasana indray araka izany izay hatrarana na hiemorana ireo feim-potoana ireo toy izay efa iaina ny mpampianatra vaovao ankehitriny. Pejin'ny sosialy kosa indray mananantsika ny vaovao eto an-toerana resabe fotsiny hatreto ny fepetra noraisina momba ireo sarety izay tsy manaja intsony ny oran'ny fanekena fa iasan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Roa volana izay no nampanantenain'ny komina Antananarivo renivohitra fanomezana badra ho an'ny mpitarika posy rehetra saingy tsy hita taratra izany hatreto aorian'ny 7 febroary ampandaovana lamanda ireo tsy manana izay badra izay ankoatra ny fampidirana forianan'ny sarety. Fanadidiny Oliva Antriniala. Efa vonona amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny badra na ny karatra mampitarika sarety matianina tokony alan'izy ireo saingy tsy misy afa-tsy ampolony vitsy amin'ireo mpitarika sarety hatramin'ny 2 arivo no mbola nakizany hatreto 3 andro mialohan'ny hanombohan'ny fisavana. Tsy misy miova aloha izany hatreto ny zava-misy isan'ireo miteraka fitohanan'ny fiarakodia ireo sarety eran'ny tanàna. Ny 2 desambra farany teo nisy ny fifanarana teo amin'ny komina sy ny mpitarika sarety taorian'ny 2 andro nisian'ny barazy sy ny romoromo tsy voaja ny io raha ahafahana miasa ny fanomezana tamin'izany fotoana izany. Soroanan'ilay tsy manara-dalàna manao sansinika mandeha amin'ny ora tsy tokony voana dia izay no nisian'ilay izy. Isoroanan'ilay tan'olona very manomboka maraina izany tsy ferana avy hatramin'ny 1:00 manenjika an'ilay heure de pointe ny tsy azo andehanana. Fa eto manodidina eto zany afaka mivezivezy fotrany mandeha any amin'ny Senam miakatra ny ville ny tsy azo mandeha ao anatin'ny heure de pointe. Aorian'ny 7 febroary avy hatrany dia miditra foriana ny sarety ary mandola amandy ny mpitarika sarety tsy miditra ao amin'ny ara-dalàna izany hoe izay tsy manana badra avy amin'ny komina. Araka ny loharam-baovao iray avy eo anivon'ny fiadiana tanàna Antananarivo tsy handefitra intsony izy ireo amin'ireo sarety tsy manaja ny ora tokony asan'izy ireo. Ny zava-misy anefa ankehitriny tsy mahafantatra ny fisian'ny daty fetra hatramin'ny asabotsy izao hakana ny badra eny amin'ny komina ireo mpitarika sarety. Badra mbola tsirairay manany. Rehefa nitenenan'ny pôlisy dia ozy hoe nareo ozy amin'ny 9 maraina dia amin'ny 9 arivo indray vao miasa. Ohatrany hoe tsisy atony mihitsy ilay izy fa ohatrany mipetrapotsiny ilay izy fa ohatrany mamboambariny zareo fotsiny ohatrany atao hoe fangalam-bola. Tsisy fisavana, tsisy fanontaniana ilay izy tsinona. Raha tsy hiviny niteraka korotana ny fandaminana napetraky ny komina tamin'ny volana desambra farany teo. Nisy ny fisamborana mpitarika sarety sy ny fifanenjena tamin'ny Emoreg noho ny fitokonana nataony reto farany. Afaka andro vitsivitsy ahina iveriny indray ny tahaka izany. Any Jordanie mahatonofo noho ny Eta Islamika ilay mpanamory fiaramanidina Jordaniana omaly nanapa-kevitra ny hanameloka ho faty ilay jihadista irakianina tompon'antoka tamin'ny asa fampiroroana tamin'ny taona 2024 izy ireo manoloana izany voatery niverina tany Amanina ny mpanjaka Abdallah noho ireo tranga misy ao amin'ny fireneny ireo. France 24. Alahelo no hita teo amin'ny endriky ny Reine Mazal Kasabe, ilay mpanamory fiaramanidina jordanien novonona tamin'ny fomba feno abibina tanteraka omaly. Miely tamin'ny 1 amanjery ny famonoana azy nataony vondron'olona EI. No amarin'ny mpitandro ny filaminana nafatesany Mazal Kasabe raha voatazana 2 volana katrika omaly. Itsakilan'izay nanambara hanameloka ho fato ny Sajida Al-Rishawi izay voaelika noho ny fandraisana anjara amin'ny fanafianana fatolona tao Amanina tamin'ny taona 2024 ny fanjakana jordanianina. Teo ampitsidian'ny États-Unis ny mpanjaka Abdallah no voatery niverina tany Amanina noho n'ireo tranga misy eo amin'ny fireneny ireo. Ho an'ny mpanjakany Jordanie, andraikitry ny rehetra no mitsangana manoloana ny krizy atrehan'ny firenena sy mirahina. Naneho ny alahelo ny Prime-ministra Britanika David Cameron ka nanameloka tanteraka ny vondron'olona EI. Nanameloka ny fihetsiky ny EI ihany koa ny filoham-pirenena frantsay sy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Ity farany izay nanambara fa ilaina ny fanamafisana ny ady amin'ny asa fampiroroana. Ho an'ny Barack Obama, endrika hafa entin'ny vondron'olona EI amin'ny asa ratsiny ka mila mitandrina ny fiara-miasa iraisam-pirenena mba hanafonana tanteraka ny EI. Nidina andalambe ny mponina ny Jordanie tao Amanina, anio ny atezerany manoloana ny famonoana ny Mazal Kasabe.
teo amin'ny pejiny politika andrasana andidy fampiarana avy amin'ny filoham-pirenena izay manery ireo solombam-bahoaka hanao fanambaram-pahalalana eo amin'ny lafiny toe-karena kosa miantra ny fampiarana ny fampiakarana 100 ny hetra alaina amin'ireo entana fiarana avy any ivelany toy ny menaka, siramamy sy ny lafarinina. Iompana amin'ny krizy ny fandimby sy ny fampihavanam-pirenena ny fandarana tafatafa rahampitso amin'ny Kolo FM 90.4 vahiny sy Inez Ranarson amin'izany fandarana izany avy amin'ny fikamban'ireo niarambony tamin'ny 7 febroary na ny AVC tamin'ny alalan'ny Boana Jean-Pierre dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalama-baovao tamin'ity anio ity ankasitrana ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Soka Vitre, Baolay, nanolotra anao teo, ny vaovao.